apprendre en toute sérénité. Manolotra anao ny vaovao. Manatra ny araba doboko lafinaritra doboko vavy faly tafaraka aminao indray izay amin'ity takarivany alakamisy ity asanjak'Andriamanana no iaraka aminareo atao anatin'ity fotoana ny fampalalam-baovao ity araka ny efa nambara teo dia asainy ampanajana ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany isan'ny hotaterina amintsika amin'ity takariva ity atao anatin'ny izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ny fisokafan'ilay hetsika manandratra ny fizantany dia ny ITM 12 zany hoentina amintsika ihany koa ny olana eo amin'ny fampianarana mamily fiarakodia sy ny fampiakarana ny saram-panadinana ho amin'izany izay nataony tompona andraikitra mandidina izay tontolony fampianarana familina fiarakodia izay koa misy ny fitakina nataondrareo any Antsirabe any makasika ny fahazahoana ny permis biométrique zany ny lafiny sosialy samihafa tsy adiny ihany koa no mitondra izany amintsika amin'ity takariva ity ny olana eo amin'ny fampianarana mamily fiarakodia aloha no etsika misantatra ny fampalalam-baovao nanomboka omaly voalohan'ny volana Jona niakatra ny saran'ny fanadinana fahazahoana mamily fiarakodia araka ny fanapahan-kevitra izay niraisin'irareo teo anivon'ny ATT na ny agence de transport terrestre fampiakarana izay toerin'ny syndicat ivondronany ireo sekoly mpampianatra mamily fiarakodia eto an-drenivohitra izy io nisy ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo tamin'ity androandroany ity teny amin'ny foibe mpanadinana teny manakambahity ATT tsy mitsinjo ny fahasairanany vahoaka tsy ilaina ny jadona asiolanja ny auto-école ireo no santionany tamin'ny sora-baventy nentin'ireo sekoly mpampianatra mamily fiara eto an-drenivohitra sy Antsirabe manoloana ny fanapahan-kevitry ny ATT nampiakatra ny saran'ny fanadinana fahazon-dalana mamily fiara azay niatra nanomboka omaly voalohan'ny volana Jona mavesatra loatra ary tsy zakan'ny mpianatra ny saram-panadinana vaovao hoy ny syndicat 10,000 ariary taloha isaky ny mpiadina amin'izao tsika miteny zao zany lasa 10,000 sy iray alina isaky ny skady zany hoe raha manala fanadinana zany ka kategoria anankiroa na efatra ara taloha kategoria lainao dia iray alina ariary foana fa amin'izao zany raha ohatra ka kategoria efatra no lainao any dia 9 alina ariary zany hoe 60,000 ariary dia eo zany no manao kajikajy tsotsotra tsika hoe 4% moa zany ny fisondrotany raha ohatra ka 10,000 ariary lasa 9 alina ariary tsisy tokony hidirany auto-école satria ny mpianatra no mandohany io nefa misy hidiranay satria ankehitriny ny olona zany raha ho ampiakarinao ny saran'ny droit d'examen dia tsy ataony priorité tsony zany manao auto-école zany dia hazava ho azy fa hidina ny isan'ny mpianatra efa ora tokony biométrique dia mampirisika ny zavatra any ambadimbadika ratsy rehetrarehetra any zany raha totaly mihoatra ny 3 alina sy 2 hetsy ariary amin'izao fotoana izao ny lany ny olona iray maka fahazon-dalana mamily fiarakodia 4 alina ariary vidin'ny permis biométrique any amin'ny 2 alina sy 2 hetsy ariary kosa ano aloha amin'ny sekoly fampianarana mamily fiara ary izo mitombo 10,000 sy 2 alina ariary isaky ny sokajy izao ny saran'ny fanadinana ankoatra ny fagnondrotana ny mampimena sekoly ihany koa ny tsy fisian'ny takela-by famantarana sy ny faritra amin'ny arabe na ny antsoina hoe marquage au sol mampianatra zay code de la route ara-dalàna complet mihitsy no ampianarinay eny amin'ny lalana ny signalisation routière na tsy misy ary eny amin'ny lalana amin'izao na mpanoary zao tsisy eny amin'ny lalana na iray ary mahatratra 5,20 ny isan'ny sekoly mampianatra familiana fiarakodia mivondrona ao anatin'ity syndicat ity laza izy ireo fa tsy tsahatra ny fitokonana tanteran'izy ireo mandram-pisiany malamatriraisana amin'ny ATT